Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ampifaliana ravana no iaravanantsika hatrarety sabotsy fa valon'ny volana febroary ny mofinaina voalahatra ao antsika dia ny bokin'ny oabolana toko fahatelo andiny voalohany ka hatramin'ny andiny faha roa ambin'ny folo. Oabolana toko fahatelo andiny voalohany ka hatramin'ny andiny faha roa ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesoa. Anaka, aza manadino ny lalako fa aoka ny fonao hitandrina ny didiko. Fa andro maro sy taona ela iainana ary fiadanana no hanampiny anao. Aoka tsy handao anao ny famindrampo sy ny fahamarinana. Afehezo iombozonao izany ary soraty eo amin'ny fonao tahaka ny amin'ny vato fisaka, ka dia azo fitia sy fahalalana tsara eo anatrehan'Andriamanitra sy ny olona ianao. Matokia an'i Jehovah amin'ny fonao rehetra, fa aza miankina amin'ny fahalalànao. Maneky azy amin'ny alehanao rehetra fa izy andamina ny lalanao. Aza manao anao endry, matahora an'i Jehovah ka mifadiany ratsy, dia ho famelomelomana ny nofinao izany sy ho famandona ny taoranao. Mankalaza an'i Jehovah amin'ny fanananao sy amin'izay voloam-bokatrao rehetra, ka dia ho feno ny tafitafy ny fitoeram-barinao ary oatra ny ranom-boloboka eo amin'ny vata fanatazanao. Anaka, aza manamavy ny famaizan'i Jehovah ary aza tofoka amin'ny fananarany, fa izay tiany Jehovah no anariny tahaka ny ataon'ny ray amin'ny zanaka tiany. Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Andiny fahadimy sy fahaenina. Matokia an'i Jehovah amin'ny fonao rehetra, fa aza miankina amin'ny fahalalànao. Maneky azy amin'ny alehanao rehetra, fa izy andamina ny lalanao. Matokia an'i Jehovah amin'ny fonao rehetra, fa aza miankina amin'ny fahalalànao. Maneky azy amin'ny alehanao rehetra, fa izy andamina ny lalanao. Rehavako ity taonjato iainantsika ity dia nany teo alohan'izany ary moa tao anatin'ny telonjato taona teo eo, dia taonjato manao zava-dehibe ny fahalalàna. Ary tsy hoe manao zava-dehibe ny fahalalàna ho amin'ny fahalalàna ihany, fa manao zava-dehibe ny fahalalàna ho andro iankinana. Handradray ara tsapantsika ho fanompona ny fahalalàna mihitsy, ary rehefa zavatra no tsy voazava ara-pahalalàna, ara-tsiantifika ohatra, dia heverina ho tsy marina. Taonjato ny fanindrahindrana ny fahalalàna ny taonjato nanomboka ny 819 ny 20 ary ndraiky amby 20 ary. Ary no heverina ho olona tsy dia manahoana loatra mihitsy ara ny tsy manam-pahalalàna, satria tao anatin'ny vanim-potoana ela dia no heverina hoe ny fahalalàna ho nandrefesana ny maha olona ny olona, ny maha endry ny olona, ny mahatsara ny olona, ny mahambony ny olona. Zava-dehibe amintsika ary ny fahalalàna, tsy editsika hevitra izany raha amin'izao andro iantsika izao noho ny hany ka be dia be ireo oniversite ambony, toeram-pikarohana ambony, natao zava-dehibe ny fianarana satria zary notopoina mihitsy ny fahalalàna. Tsy hoe tsy ilaina akory ary izany ny fahalalàna, fa isan'ny zava-dehibe amintsika ny fahalalàna. Eto ny bokin'ny oabolana dia manao hoe aza miankina amin'ny fahalalànao. Mifanohitra mihitsy amin'ny fomba fisainana izany io, manao hoe amin'ny andro iainantsika izao dia izao ny fahalalàna aloha. Alohan'ny hanapahanao hevitra, fantaro aloha ny zavatra rehetra. Zava-dehibe ny fahalalàna. Misy filôzôfy amerikana anankiray teraka tany amin'ny taona 3,700 maty aty amin'ny taona 2,700, antsoina hoe Ralph Waldo Emerson, izay tsy fantatry ny ankabeazantsika. Ralph Waldo Emerson moa izay kristianina teraka tao anatina fianakaviana protestanta mazava ho azy tahaka ny amerikanina rehetra tamin'ny taonjato faha 910, ny ankamaroany teraka tao anatin'ny kolokoloina mihitsy tao anatin'ny fihavana, fa aty aoriana izy raha tsy diso ohatran'ny tsy dia tena hoe niorina loatra tamin'ny vavahana, fa lasa nirona kokoa tamin'ny etontsika hoe ny lafiny tahaka n'ireo ataontsika hoe ateista
rehetra tiory. Fa izay manaitra dia manaitra amin'ity filôzofy amerikanina zay azo lazaina hoe nampiavaka na nanavaka na nanova ny fomba fijery ny atao hoe fahalalana. Ny fahalalana mantsy zay resahantsika eto de le hoe le fahalalana siantifika, le fahalalana raisina any an-tsekoly, le fahalalana zay topotsika ankehitriny io. Fa ity filôzofy ity zay azo lazaina hoe ray aman-dreny be ny filôzofia amerikanina mihitsy. Izy dia nanao ny fahalalana ho tsy tena zava-dehibe taminy ataontsika hoe fahatsapan-javatra tsotra fotsiny zao. Izy dia nanohitra n'lay ataontsika hoe akademisma eoropeanina, zany hoe tamin'ny fahalalana tamin'ny eoropeanina mantsy tamin'ny fahitany azy dia toa manompo lay fahalalana amin'ny boky, lay fahalalana any an-tsekoly. Fa ity filôzofy amerikanina ity zay ary azo lazaina hoe eo mihitsy ny mahasamihafa ny antsoina hoe intellectuel amerikanina sy ny intellectuel eoropeanina, tsy mitovy. Satria manomboka eo amin'ity rangaha antsoina hoe Emerson ity mihitsy izy no mitebana hoe ny fahalalana nge tsy hoe mahay boky be dia be ianao, na namaky boky be dia be ianao, na namaky literatiora be dia be ianao, tsy zay no andrefesana ny fahalalana hoe Emerson. Izy lay miteny hoe ny kolotsaina nge ozy tsy hoe ny culture zany, tsy hoe zay zavatra fantatritsika, tsy zay ange no antsoina hoe culture ozy. Ny culture ozy izy tsy hoe mahafanta-javatra be dia be ianao, namaky boky be dia be, nanao an'izao, tsy zay ozy no antsoina hoe culture. Fa ny culture ozy dia izao lay zavatra ahorintsika, lay zavatra atsangakitsika, lay zavatra noforontsika, zay ny kolotsaina. No zany izy de zao mazava be fa rehefa miteny hoe fahalalana de zao tsy voatery lay fahalalana nandeha teny amin'ny université nianatra tary, tsy zay ozy. Fa izy dia namorona nazava tamin'ny tanora amerikana any amin'ny taona asa 1930 sy 1970. Ity filôzofy ity mazava ho azy isan'izay nanohitra ny fanandevozana, nanohitra lay président amerikanina antsoina hoe Thomas Jefferson. Fony Thomas Jefferson zay rehefa tamin'ny andron'ny Thomas Jefferson ho an'izay mahatantara tsaroantsika tamintsika mpianatra taloha nanao tantaran'ny États-Unis. Thomas Jefferson no nividy an'i Louisiane tamin'ny Frantsa ary nanitatra n'lay ataontsika hoe fanitarana ny Amerika nahazo an'iny ataontsika le western, nanitatra ny Amerika, fanjakana Amerikanina ho nahazo an'iny andrefana ray manontolo iny ka namono ny Amérindien Cherokee zany tamin'ny fotoanandro. Ka nahatonga ity filôzofy ity nanohitra n'zany hoe tsy mety zao ataonao zao, fanohitra tsy mety zao mantsy an'i Thomas Jefferson. Avelantsika zany tantara zany any fa izay ampieritreretana anao dia ny teny manao hoe ny fahalalana nge ny fahalalana tsy hoe ratovina any amin'ny université any, fa izao mantsy ny tanora amerikanina ny fahalalana de zao raisinao eo amin'ny fiainanao. Ny intellectuel de zao tsy voatery hoe lay nianatra be teny amin'ny université ozy fa zao enao ao anivon'ny zavaboary. Io zavaboary io fiarahamonina manome anao io iainanao io manodidina anao de zao afaka manome fahalalana sy fahazavan-tsaina anao. Ary izy no mahatonga hoe fotom-pisainana amerikanina ho pragmatika. Hoe tsy fahalalana zay eritreretintsika le fahalalana iankinana, fa lay fahalalana zay iainana. Revako raha toa tsika ka miresaka an'izany zavatra ataontsika hoe somary lalina izany dia mijery ny fiarahamonina am'izao taonjato ianantsika zao. Ity rangaha antsoina hoe Waldo Emerson ity nanao hoe tsy misy civilisation miova raha tsy misy fomba fisainana vaovao. Azany tokoa no raha tsy misy fomba fijery vaovao, fomba fisaina vaovao, fahalalana vaovao. Ary mijery tsika revaka malala de tsy hiova nge zao tontolo zao, tsy miova. Zay toetran'ny olona tany amin'ny taonjato faharoapolo, mpanjanatany, mpanavakavaka,
mpandroba atanin'olona zany de tsy ovo tsy miova raha mijery zany tsika dia tsy miova zany hitantsika amin'ny fizorany fiainana eto ambonin'ny tany fa mpanambotra ny olombelona tany amin'ny taon'ny mpanjana tany izy any amin'ny taonjato faha sivy ambin'ny folo mpanamboatra mpanao herisetra fa tsy miova zany mandraka ankehitriny fa mbola zany ihany amin'ny fomba mihaja fotsiny angambany na amin'ny fomba ataontsika hoe modimody amboarina amina fanarahana fa zao tsy miova ny olombelona zay izay to mamarina ny teny ty rangaty hoe mila civilisation vaovao de mila fomba fisainana vaovao mihitsy mila fomba fijery vaovao raha tsy zany de zao miasimba ny olombelona miamfamono ny olombelona ary izany zavatra zany itoman'ity boky ny oabolany ty atsika mana hoe raha voamboly fahalalana io ihany ny tompontsika fa tsy Andriamanitra de zao mifanimba sy mifanomotsika tsy ilaina ny fahalalana fa ny fahalalana de zao ny savoir na ny science de zao ilaina zany fa fitaovana zany fa tsy topoina fitaovana zany fa tsy azo ianteherana amin'ny lafiny hoe mahasambatra ilaina izy amin'ny ahafahantsika mamantatra hoe inona ny fanafody inona ny fandrosoana am'izay zavatra tena ilaina izy fa izao tsy antoka mahasambatra atsika tsy antoka mampisy fandriampahalemana tsy antoka mampisy fiadanana aiza ihany ny mampisy fiadanana aiza ny misy fandriampahalemana ao amin'ny fiankinana amin'Andriamanitra ary izay ny mahafinaritra am'ty boky no bolany ty izy manao hoe matokian' Jehova ianao amin'ny fonao rehetra lay teny hoe matokian' Jehova bataka amin'ny teny hebreo zany hoe lay apitrao amin'Andriamanitra le fahatokisana toy ny hoe batao toy ny entana batao de ento eo amin'Andriamanitra atao ankino amin'Andriamanitra atolory an'Andriamanitra no hefiny ary rehefa atolotra an'Andriamanitra ny teny hoe bataka zay ataontsika hoe manana fahatokisana na mametraka ny fitokisana amin'Andriamanitra dia miafara mandrakariva amina fahatoniana na fiadanana ny bataka rehefa zany hoe rehefa apetrakantsika mitovy ihany lay teny zany mitovy raha ihany hoe matoky sy ny hoe mitondra makamin'ny fiadanana tranquillité ho tsika zao na koa sécurité zany hoe rehefa apetrakantsika amin'Andriamanitra ny fiainantsika de zao manjary manana fahatoniana manjary manana fiadanana isika itsika manao hoe ny olona ankehitriny any de ndraindray everiny fa ny fahalalana ny zava-dehibe ary everina fa tsy afaka mandroso raha tsisy fahalalana eny tokoa zava-dehibe iny boky oabolana mametreo ny fahalalana video ny fahalalana atovo zava-dehibe ny fahalalana Paoly manao zava-dehibe fatariny zavatra rehetra zony mafy zay tsara tsy ditsika hevitra lay fahalalana siantifika fa izao ny tena zava-dehibe de zao le fahalalana an'Andriamanitra le fiainana miaraka amin'Andriamanitra tsy afaka manova ity zao tontolo zao ty isika hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra raha ohatra ka tsy miaraka amin'Andriamanitra fatatsika nefa fa izao tontolo zao mpino rehetra de resy lahatra fa zao raha vo tsy miaraka amin'Andriamanitra ity zao tontolo zao ty de miasimba ary miamfamono hitatsika manangasangetsero ny korotana ny ady ny fifaninanana ary tsisy mahafantatra izay zavatra hitranga ato anatin'ny folona 5 taona akory ary samy tsisy mahalalana zany itsika rehetra fa izao satria topon'ny olona loatra ny vola ny tenany ny egoany ny fahalalany ny fahazavan-tsainy eto ny boky noabolana de mitona ny mpino hiato mba tsy ho latsaka ao anatin'izany ataontsika hoe fahatokisa-tena fireharehana fiankinana am'le maha olombelona fotsiny ihany ilainy zany men'Andriamanitra fahazavan-tsainy tsika fa tsy ny fahazavan-tsainy tsika akory no tompontsika men'Andriamanitra ny siansy tsika fa tsy ny siansy akory no tompontsika men'Andriamanitra ny literatiora ny ara sy ny fa tsy reny ny tompontsika fa azo ankehitriny zao moa reny ny tompon'ny olona ary rehefa ny olona ara no heverina ho tsy manana an'ireny fahalalana reny de ndraindray
tsy mitsoniavana. Zay mahatonga ny tirangaty Emerson miteny manao hoe tsy mety io akademisma eropeanina io mieritreritra manao hoe ny olona mahay de tsy maintsy ny olona nandalo an'izao na izao na izao ihany fa izao manahoany ny olona iny eo anivon'ny natiora, eo anivon'ny fifandraisana amin'ny mpiara-belona aminy zay tena loharanony fahalalana. Lefako manaitra anao mpianatra ary ity andiny tsotra masiny ity. Matriki an Jehova amin'ny fonao rehetra, fa aza miankina amin'ny fahalalanao, maneky azy amin'ny alehanao rehetra, fa izy andamina ny lalanao. Lefako zavatra roa lehibe ary ny afatra zoatra masina eto. Voalohany de izao, akino amin'Andriamanitra ny fiainanao ary ankino amin'Andriamanitra amin'ny fo manontolo ny fiainana de tsy manana tebiteby. Apetrao amin'Andriamanitra io. Aza mitady pirofo mandrakariva. Zay le tenenin'ny Paoly hoe aza mandeha amin'ny famantarana fa mandehana amin'ny finoana. De zay no mitondra anao ao anatin'ny fahatoniana. Aza mitady mandrakariva ametra-panotaninany amin'ny hoe omeo pirofo Andriamanitra fa zao, omeo pirofo Andriamanitra fa ty, za raha tsy mahita pirofo Andriamanitra fa izao. Zay le hoe mandeha amin'ny fahitana. Fa manana fahatokinan'Andriamanitra tsotra fotsiny zao. Manana fahatokinana hoe tianao io Andriamanitra io. Tsy voatery ho takatry ny saina daholo akory ny lalana izay hitondran'Andriamanitra. Tsy voatery ho voapirofo ho lôjika antsika olombelona voakory akory ny lalana hitondran'Andriamanitra. Isaia efa ela natakatra an'io de niteny tamintsika manao hoe ny fihevitro tsy fihevitrareo, ny lalanareo tsy mba lalako. Ary nitakatry ny saitsika dia tsy voatery ho takatry ny saitsika avokoa ny planin'Andriamanitra rehetra. Ny zava-dehibe zany de izao: menara, mandalina, mamaky boky, sahy miatrika ny fiainanao am'izay rehetra hitondran'Andriamanitra anao. Fa zao manana fahatokinan'Andriamanitra. Ary mahatonga ty rangaza resahako teo ty ny fomba fisainany. Izy de niten'ilay be dehibe moa ny citation manjato ny citation teneniny ty rangaha ty, fa anankiray zay matetika tadiditsika de le teny manao hoe ny tena voninahitry ny olombelona de zao: tsy izy tsy hoe tsy hitsika hoe tsy menjera mihitsy. Ny voninahitry ny olombelona, ny voninahitra lehibe de zao: tsy hoe enao tsy lavo, tsy hoe enao tsy menjera, fa ny voninahitra de zao: enao menjera kanefa miarina foana. Zany hoe ity rangaha ty de nampianatra atsika. Zay mahatonga ny hoe nampianatra azy, nampianatra ny taizany tanora izy anana fahasahiana hiatrika zavatra sarotra, tsy atahotra zavatra manahirana, tsy atahotra ny tsy ahomby, tsy atahotra ny tsy matahotra échec. Ary dia izany toetsainy zany dia aseho amin'ny boky no volana eto: satria rehefa manana an'Andriamanitra ianao, rehefa mahatoky an'Andriamanitra ianao de zao tsy matahotra échec. Tsy matahotra ny tsy mampaninina anao, tsy matahotra, tsy tanjonao ny hoe tsy ahomby. Tsy tanjonao ny hoe ahomby, tsy zay. Fa ny tanjonao de ny miaraka amin'Andriamanitra. Fa rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao, tsy mampaninina anao ny échec, tsy any amin'ny échec na ny tsy échec no andrefesanao ny fiainana, fa any amin'ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Fa rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao de ny zavatra rehetra miara-miasa hasoa na inona na inona. Eto zany ny boky Noabolana de mitona anao atoky an'Andriamanitra. Tsy hoe manompo fahombiazana, satria ny olona manompo fahalalana, ny olona manompo savoir de zao manompo fahombiazana. Fa tsy zany ny mpino tsy manompo tsy mivavaka amin'ny fahombiazana isika. Andriamanitra loharan'ny fahombiazana. Fa zao tsy voatery ahomby isika, tsy Jesoa raha moa misy fotoana anke Jesoa ndroahan'ny olona, fa angaha moa tsy maintsy mahomby foana ny olona. Tsy any amin'ny fahombiazantsika na tsy fahombiazantsika no andrefesantsika ny fahasambarana, fa any amin'ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra. De eto ny boky Noabolana mitona anao manao hoe matoki ho ahy ianao an' Jehova. Aza ny fahalalany zao tontolo zao no tomponao. Ataovy fitaovana fotsiny ihany iny, fa izao aza iankinana iny, aza iantehinao antoky ny fahasambaranao, aza iantehinao antoky ny fiadananao, fa ny finoanao sy ny fahatokinan'Andriamanitra zay atao zava-dehibe. De mamarana moa tsika miteny izy manao hoe maneke azy amin'ny alehanao rehetra, fa izy andamina ny lalanao. Maneke azy
amin'ny elenao rehetra. Lay teny hoe manekeo iada, lay teny hoe iada, lay teny hoe iada dia ataontsika koa hoe mahalala, zany hoe manana firaisana amin'Andriamanitra. Amin'ny teny zany hoe manana ianao firaisana amin'Andriamanitra, manana ianao fiombonam-penana amin'Andriamanitra, de alamin'Andriamanitra, alamin'Andriamanitra iasara, zany hoe i fil moa le de hoe zany hoe tena ataon'Andriamanitra malama tsara mihitsy lay lalana, ataon'Andriamanitra azo ikirosana tsara mihitsy lay lalana. De afaka ho inona ary ny dikan'izany? Famborana fanalahidy anankiroa fotsiny io. De zao tianao no sambatra, tianao ny anana fiainana milamina, de zao apetrao amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ary faharoa de zao manana fiombonam-piainana amin'Andriamanitra, aza ataonao ho samy hafa ianao sy Andriamanitra. Ina dikany hoe tsy atao ho samy hafa ianao sy Andriamanitra, za atao hoe any ianao Andriamanitra ny fiainanao hafa, ary za ty Andriamanitra ny fiainako hafa. Ity fiainako ty Andriamanitra tsy hidiranao, ary ny fiainanao Andriamanitra tsy ho takatro mihitsy. Raha vao zay ny ao an-tsaina de tsy ao le matoa ny teny hoe iada. Fa ny dikan'ny teny hoe mateo ny teny hoe iada le hoe maneke an Jehova amin'ny alenao, de zao ny fiainanao Andriamanitra de zao ataonao tonga fiainako, ary ny fiainako de entiko ao aminao Andriamanitra, ka manjary ho toy ny hoe iray ihany amin'ny azahoana azy lay izasy Andriamanitra. Zany hoe fiainako de tenenin'ny mpanao salamy miafina ao amin'Andriamanitra, lasa iray aina amin'Andriamanitra. Zay ny lalan'ny fahasambarana. Fa tsy ny sain'olombelona no mitondra ny fahasambarana, tsy ny fiezahantsika mitondra ny fahasambarana, fa ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra. No zany de afaka malala. Tianao ve nanana fiainana milamina, fiainana sambatra? Meteza iaina miaraka amin'Andriamanitra, meteza iankina amin'Andriamanitra, meteza ho tia an'Andriamanitra. Ary inona ny lalana ahatonga antsika ho tafakambana amin'Andriamanitra? Ny finoanan'i Jesosy. Paoly de niteniny io manao efa niaraka nombola tamin'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana ngezahay, tsy zaho intsony ny velona fa Kristy ny velona atao anatiko. Zay le iada, zay le hoe maneke azy amin'ny alehanao rehetra. De afaka malala, aza be fanahina loatra aza, mifarana ny herinandro, aza be fanahina. Andriamanitra iankinana, na inona de zao matokian'Andriamanitra. Tianao Andriamanitra, efa nanolotra ny zanany ho anao Andriamanitra, de zao izy iankinana. Aza miankina amin'ny olombelona, aza mitehitra amin'ny olombelona, ny olombelona mety miova ange, namanao izy, tianao izy, ajainao izy, fa zao Andriamanitra atao lohany amin'ny zavatra rehetra, izy ivony, izy tsy miova, izy tianao, de mananana firaisana amin'ny Kristy amin'ny alalan'ny finoana sy ny vavaka, ary rehefa napetraka ao amin'ny indre mandeha ny fiainanao, de matroky aza etsiketsehana intsony, fa anio matoky an'Andriamanitra de rapitso indray misalasala, rapitso matoky de afaka apitso indray misalasala, fa apetrao amin'Andriamanitra. Ny tompony amenao fahazavan-tsaina. Dia hoy ny soatra masina eto, ianao de matoky an Jehova amin'ny fonao manontolo mihitsy, ary aza enterana ny fahalalanao, aza topona ny fahalalanao, aza iankinana zany, fitaovana ihany zany. Fa izao manana firaisana amin'Andriamanitra, manana fiombonana amin'Andriamanitra, de aiza andamina ny lalana. Ivavaksika, tompo ao misaotra anao zahay, fa asehonao anay ny lalan'ny fahasambarana, ny lalan'ny fiadanana, ny lalan'ny fahatoniana, de ny fiainana miaraka aminao Andriamanitra. Izao tontolo izao tompo, manadiny ny fiainana miaraka aminao, fa miankina amin'ny saina, miankina amin'ny fiezahana, miankina amin'ny fikelezanay, fa zay kosa tao aminao iankina aminao Andriamanitra. Manao zava-dehibe ny fahalalany zay, manao zava-dehibe ny fahazavan-tsainy zay, saingy tao aminao tsy hanompo zany, tao aminao hanompo anao Andriamanitra, tao aminao iankina aminao Jesosy, tao aminao anana firaisana aminao Jesosy. Tompo misaotra noho ny amin'ny tiafatrao amin'ity farany herinandro ty, tao aminao zay atoky anao, tao aminao anaiky anao, hanana firaisana aminao, tao aminao ametraka n'isan'andronay mba amin'ny fahasoavana. De misaotra tompo ny amin'izay fitahiana nomenao anay tamin'ity herinandro ty fity, de mitahy anay tompo tsara.
ary dia mametraka ny herinany fa voasady eo am-pelantananao. Raha nitinisy nampalahelo anao Jesosy nataonay teo amin'ny fisainany fonay, teo amin'ny fiasanay, dia mamelànay. Diovy amin'ny rahasoanao zahay ary manjaka tomponay ny tompo tsara. Amen.